Miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana Zarahay Mahasoa, fandarana vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara ary nomanina sy atolotry Dr Jean-Luc Raveloarmisy. Fandarana fahaefatra amby roapolo indray no atolotra antsika androany. Ny ho resahana amin'izay dia famalina ireo fanontaniana sasatsasany izay napetrakareo. Be dia be ry zareo ao aloha, misy sasany mbola tsy voasokatra mihitsy. Fa dia valiana aloha izany izay fantatra, izay fahita. Faharoa dia resaka ihany koa antsika vatsim-pianarana izay misy hatrany, izany hoe misy isan-taona. Dia ho resahantsika ihany koa ny vatsim-pianarana Kanada izay efa natomboka moa izany tamin'ny herinandro lasa ary mbola mitohy hatramin'izao. Andeha ary atao amintsika avy hatrany amin'ny famalina fanontaniana. Fanontaniana voalohany dia miresaka ny amin'ny hoe ahoana ny naotinay, naoty avy aty Madagasikara, ahoana koa ny diplaomanay avy aty, tsy maintsy mamery-taona ve izahay. Ny valin'izay fanontaniana izay dia tsy tsotra be akory, sarotra satria miankina amin'ny ilay toerana nanaovanao fangatahana, miankina ihany koa amin'ireo taranja izay efa nataonao. Ny ahy izany ny torohevitra omeko dia izao: atao foana ilay fangatahana rehefa mahita ny jery manontolo, mifanaraka misafidy ka fantatra fa manome vatsim-pianarana. Atao ny fangatahana dia miandry izay valiteny lazain'ny zareo momba ny naoty. Rehefa satria mantsy ilay naoty misy an'ilay hoe atao izany ny fampitahana azy. Naoty avy any Madagasikara mandeha aty Etats-Unis ohatra, mandeha aty ivelany, misy fampitahana hijerena hoe mifameno ve ny 720 any amintsika ve mitovy amin'ny 720 aty. Fa misy fomba izay fanarahan'ny iraisam-pirenena amin'ny fandanjana izany ny naoty, naotin'ny mpianatra. Ka izay zavatra izay tsy voatery atao rahazazany, tsy atao mampiasa loha be izay. Raha ohatra moa ianao mahita hoe ratsy ny naotinao na tsara ny naotinao, tsy atao mampiasa loha izay satria tsy naoty irery ihany akory no antony andraisana mpianatra. Fa tafiditra ao ihany koa ny mombamombanao rehetra, izay izany ilay antsointsika CV. Tafiditra anatin'izay ihany koa ny lahatsoratra soratanao milaza ny antony fitiananao an'io anjerimanontolo sy ny antony nividiananao an'ilay lalam-piofanana. Profil izany ilay izy, miala tsiny amin'ny mampiasa an'iny teny iny. Satria maro manoratra aty amiko koa izany hoe sahirana be isahy amin'ilay teny malagasy ndramiseva, misy teny malagasy tsy fantatra mihitsy. Iny moa tsetsatsetsaritra ihany. Ka ilay mombamombanao iray manontolo, ilay profil izany ho jerena io. Ka raha sanatria ratsy ny naotinao nefa ny profilanao tsara, izany hoe tsara ny lettre de recommandation, mampitolagaga ny CV. Mety tsara koa ny lahatsoratra izay manazava ny programanao, programam-piainanao amin'ny ho avy. Dia izay mitambatra no andraisana fanapahan-kevitra fa tsy naoty irery ihany akory. Ka raha ohatra efa vita ny fianaranao, naoty tsy tsara, tsy dia misy azonao atao intsony. Fa ny zavatra azo atao kosa dia any amin'ilay dossier izay apetraka, any no atao azo antoka tsara ny hatsarany mba manaro-tsarona izany an'ilay naoty izay tsy mahafa-po izany ny naoty azo. Izay ny fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa indray dia hoe ny adresy na ny toerana izay omenao anay amin'ny internet hijerena an'ilay anjerimanontolo dia saika mampiasa ny teny anglisy daholo. Zahay nefa ny teny farantsay ny tena manavanana anay fa tsy teny anglisy, dia inona no atao amin'izany? Raha tena hoe mianara-teny anglisy mety mbola ela be. Fa ny atao izany dia omeko anareo adresina tranokala izay amin'ny teny frantsay daholo ny zavatra rehetra lazainy, fa izy kosa dia manome, mamoaka, tsy tapaka ny vatsim-pianarana misy any Frantsa, any Belzika, any Suisse, any Allemagne ary Turquie. Amin'ny teny frantsay izany no anazavany azy fa tsy amin'ny teny anglisy. Ny anaran'io tranokala io dia hoe bourse, S ny farany amin'ny bourse, tsy himpanohizana, étude
S koa ny farany tsy ampanozana Europe, teboka net. Bourse pluriel zany dia avy eo misy tsipika tsy ampanozana étude dia miafara amin'ny S dia avy eo Europe teboka net. Ao zany nareo dia mahita vatsim-pianarana araka ny firenena, araka ny zavatra takiny ihany koa, ary ilay zavatra takiny zany lazaiko hoe ilay fepetra amin'ny fianarana sy fepetra fijanonana ao amin'ilay anjerimanontolo. Amin'ny teny frantsay ny lisitra ao, amin'ny teny frantsay ny fanazavana ao, mino soamanantena fa hanampy anareo indray zany izay fanazavana amin'ny teny frantsay sy tranokala fitadiavana vatsim-pianarana mampiasa ny fiteny frantsay. Ilay fantahina mantsy dia ahoana ny mba ahitanay zany tahirim-pahalalana momba ny vatsim-pianarana amin'ny teny frantsay dia io anankiray io zany no omeko anareo, apetrako ao amin'ny groupe Facebook Zarahay Mahasoa ilay izy dia ao nareo no mitsimpona azy indray mijery raha misy mety aminareo na tsia amin'ireo tolotra vatsim-pianarana izay hita ao amin'io tranokala io. Ny fantahina fahatelo dia tsotra be fa maromaro ihany koa manoratra milaza azy hoe izay ve zany ny rehefa mahazo vatsim-pianarana ka tonga any izay dia tsy maintsy miverina any amin'ny taona voalohany indray ve na faharoa, tsy maintsy mamerina maty ve zany ilay lisansa. Valiteny amin'io dia tsotra hoe ianao zany nangataka hianatra any, raisiny ianao mety tsy ho azo daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana fa ianao manapa-kevitra hoe mahatsaratsara kokoa ny mandeha na dia mamerina taona maromaro hazahako, na hoe kafirizako eto ihany, mikafiry amin'ilay diplôme efa azo teto ihany satria iza koa no mbola vita hiverina hianatra intsony, ireo ihany ny safidy ananany. Ny ahy ny fahitako azy dia izao: raha ohatra ianao ka te handeha, raha ohatra ianao te hijery varavarana misokatra hafa indray ho anao, na dia voatery mamery taona aza ka mahazo vatsim-pianarana ianao dia aleo foana mandeha. Be dia be mihitsy ny zavatra azo rarotina ho fampandrosoana ny tena sy ny fiarahamonina rehefa lasa te ampitan-dranomasina mianatra ianao noho n'ilay hoe tontolo sy noho n'ilay zavatra atao izay ampianarina na koa ny fomba fampianarana aty ampitan-dranomasina moa zany, aty Etazonia ohatra. Hafa mihitsy ny zavatra hanampy ny fahalalana zany eo amin'ny fianarana izay atao. Torohevitro dia na mamery taona na tsy mamery taona, raha ny fanirianao zany handeha hianatra aty ivelany dia torohevitro za mampirisika hoe mandana foana na mamery taona aza fa tsy misy fahaty-antoka ho anao na kely vary iray vety aza izany. Ny fantahina manaraka indray izay ampelantsika dia miresaka momba ny hoe roviana no atao ny fandaharana mikasika ny fianarana mandeha any Etazonia. Mbarao jerentsika eo ilay izy fa le manomana an'ilay fandaharana koa aloha tsoriko aminareo fa henjana be satria sady enjehina ny asa, enjehina ny raharaham-pianakaviana no atao ihany koa izy ity, ka mila fanomanana. Ka ho jerentsika eo zany hoe inona no azontsika atao amin'izay fanontaniana izay. Fanontaniana manaraka dia izao: bonjour, fanontaniana ny GA no manoratra. Fanontaniana ny mila mangataka miditra amin'ny Université Laval ohatra ve zany, izay vao tokony mangataka vatsim-pianarana sa tonga dia ilay vatsim-pianarana no angatahana raha ohatra ka vao hiditra any mihitsy mankasitraka. Valin'io dia izao: amin'ny ankapobeny lazaiko, satria ianao mihitsy zany mila mijery ny zavatra takina ao amin'ilay anjerimanontolo.
Amin'ny ankapobeny dia mila voaray mianatra amin'ny anjery manontolo ianao izay vao mangataka vatsim-pianarana. Zay ny ankamaroany, mila voaray mianatra ao izany ianao vao mangataka vatsim-pianarana. Dikany dia izao, tsy maintsy tadiavinao aloha ilay sekoly tianao ianarana, tadiavinao ihany koa fantatrao ny lalam-piafarana, dia jereo daholo ny mombamomba ny fepetra rehetra fangatahana hianatra ao sy fangatahana vatsim-pianarana. Dia arak'izay toromarika sy izay zavatra hitanao ao izay izany no arahanao eo amin'ilay dingana rehetra mila tanterahana eo amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana sy eo amin'ny fandraisana anao hianatra. Fa amin'ny ankapobeny dia saika mangataka, saika takiana aloha hoe voaray mianatra ao ianao. Rehefa voaray mianatra ao ianao, izay ianao vao mahazo mangataka vatsim-pianarana indray. Tahak'izay ilay dingana amin'ny ankapobeny. Ankapobeny io resahako tahak'izay ny dingana amin'ny tahak'izay ny dingana amin'ny ankapobeny. Mila voaray mianatra ao amin'ilay anjery manontolo, dia rehefa voaray mianatra ao amin'ilay anjery manontolo izany ianao, mbola tsy mianatra izany ianao fa voaray mianatra ao fotsiny, dia amin'izay fotoana izay indray izany ianao no manao an'ilay fangatahana vatsim-pianarana. Amin'izay fotoana izay ianao izany mbola any Madagasikara amin'izany dingana rehetrarehetra izany, satria mbola eo an-dalan'ny fanaovana an'ilay fiandrasana amin'ny valin'ny fangatahana ohatra ianao, na koa ianao mbola miasa loha be hoe sao dia tokony tsy andeha ihany ary izaho ity satria ohatra hoe mety olana amin'izay mety ratsy ny nodiko, mety sao dia tsy omena an'izareo vatsim-pianarana, izany zavatra izany tsy voafehintsika. Fa ny azontsika atao dia manao fangatahana tsara, matanjaka, mendrika, dia entina amin'Andriamanitra ilay raharaha hankinina aminazy. Dia raha sitrapony dia lasa ihany isika, lasa mandeha mianatra aty ivelany. Lavalina moa izany, Université Laval moa noraisin'ilay mpianatra tamin'ilay fanontaniana nataony teo, dia izay izany ny valiny azoko mena. Fehiny, fantaro ilay université, jereo ny fepetra takiny, dia arao izay amin'ny fangatahana vatsim-pianarana. Dia raha ohatra ka izay izany no arahantsika ka raha misy fanontaniana moa ianao fa tsy mazava aminao, dia amin'izay fotoana izay indray izany ianao no manoratra mivantana any amin'ilay anjery manontolo. Fantaniana manaraka ihany dia fantaniana ankapobeny izy ity, toa tsy mahazo AZ radio intsony izay tompoko ny Chine. Mampalahelo izany, ndaso resahantsika izany ny ao amin'ny AZ radio televizion hoe ahoana hono izany fandehan'ny raharaha izany, satria ry zareo izany no mahalala an'izay. Fa izaho moa tsy miasa ao amin'ny AZ radio fa miara-miasa fotsiny izay sy député fidèle mba ahafahana mifanohana sy manasoa ny tanindrazantsika, andraso vao resahako izany zareo inona ny zavatra nitranga. Misy fanontaniana manaraka avy amin'ny CSR. Bonjour monsieur, mba mila fanazavana bebe kokoa momba ny bourse-ny Canada azafady misaotra. Inona re raha nabavy ny fanazavana tianao hoe ilaina amin'izy ity, satria efa fandarana fahadimy angamba izao ambany Canada. Torohevitra ameko anao dia mijery ireo tahirikevitra rehetra ao amin'ny groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Ny ezahana raketina nitsoratra ao izany ny rakim-peo horonam-peo izany izay ataontsika izao, dia avadika ho naoty mora mazava amin'ny rehetrarehetra ilay izy. Dia ao izany ianao no mijery, ao ianao izany no maka an'ilay torohevitra fa tsy ho tafaverina intsony. Eto izany ny zavatra rehetra izay voalaza tao anatin'izay fandarana dimy izay. Ny zavatra tsara fantatra ihany koa dia izao, afaka mijery eo amin'ny Facebook ny AZ radio television ianao, dia ao ianao no mamerina manaraka an'ilay fandarana, mamerina miaino an'ilay fandarana izay natolotra tamin'ny lasa. Izay izany ny santionan'ilay fanontaniantsika. Ireo izany santiona ny fanontaniana izay miverimberina matetika. Fa dia hiroso indray izany isika amin'ny fanazavana izany, ny vatsim-pianarana izay mankany
Kanada. Vatsim-pianarana makany Kanada. Ireto indray zany dia vatsim-pianarana fampatsiahivana reto hitantsika izy ao amin'ny groupe Zarahy Mahasoa. Mbola tsy voapetraka ao izy io ary mbola tsy voasoratra fa rahampitso aho zao no hanao rakotsoratra aminy satria izaho manao an'ity fandarana ity zany zao dia amin'ny 21 sasany alina alarobia alina aty Etazonia. Ka rehefa vita zany ity fandarako ity dia mba andeha hatory aloha fa reraka. Androany tontolo tsinana mpianatra foana no natao. Dia fa tsy maintsy atao moa zany ilay fandarana satria efa natao ilay raharahary misy mpihaino be dia be ihany. Dia tsy maintsy ataontsika zany ilay izy. Ka ny ho averiko zany natsidika kely moa zany iny satria amerina resaka amin'ny vatsim-pianarana any Kanada isika zany dia ny vatsim-pianarana izay misy foana any Kanada. Misy foana ireto vatsim-pianarana ireto fa ho antsika izay hanao maîtrise sy ho antsika izay hanao licence maîtrise doctorat azafady, ho antsika izay hanao maîtrise sy hanao doctorat zany ilay izy. Ny vatsim-pianarana anankiray dia ilay avy amin'ny University of Calgary Graduate Awards. University of Calgary Graduate Awards. Io zany io anjerimanontolo dia manome vatsim-pianarana ho antsika mpianatra vahiny ary misy karazany marobe izy ao fa manomboka eo amin'ny $2 io vatsim-pianarana omeny io hatramin'ny $4,000. Ka arakaraka ny manomboka amin'ny $1,000 azafady, $1,000 hatramin'ny $4,000. Arakaraka an'izany, arakaraka ny fandanjalanjana ataony amin'ny fangatanao ao, mety ny notinao, mety le olona intsontsika ny mombamomba anao rehetra, karapanondronao, ny tantaranao, ny antony ividianao an'ilay université, atambatra zareo ilay izy. Dia eo zany ny ahitana hoe mety ve ohatrina nomenanao na ampy ilay vola io, mety tsy ho ampy andaovana ny école-azonao, fa raha tsy ampy andaovana ny école-azonao ilay vola dia izay foana paikady atoroko rehefa tsy ampy ny vola andaovana ny ilay vola ilay vatsim-pianarana omeny zany andoavana école-azy sy antoanana ny fiainana any, dia ao amin'ilay anjerimanontolo ihany ianao no mitady. Tadiavinao hoe bourse, étudiants internationaux na étudiants étrangers, na ao amin'ilay tranokalo ihany ianao no mitady satria matetika ilay anjerimanontolo dia mbola misy vatsim-pianarana hafa any izay atolony fa tsy ho lazainy ilay izy, tsy omeny anao ilay izy, tsy atorony antsika fa mba mihidy any amin'ny birao any izay vatsim-pianarana izay ataony zareo hoe fiandry. Ka ny mety amin'ny fotoana rehefa atambatra ao zany, jerenareo zany ny vatsim-pianarana misy na izay mety azonao ka hitanao fa tsy ampy anao dia aleo mitady vatsim-pianarana hafa ao amin'ilay anjerimanontolo ihany na mitady an'ilay antsontsika fellowship vatsim-pianarana ihany koa zany io fellowship io fa ny ataon'ilay fellowship dia vatsim-pianarana izay mazava be ny antony ampiasana azy, dia iny ihany no azonao ampiasana azy. Dia rehefa lany ilay fellowship dia lany amin'ny ankapobeny zany izay. Fa misy moa zany fellowship izay azo avaozina rehefa lany ilay izy. Ka ity zany ity ilay anjerimanontolo Calgary ity dia misy vatsim-pianarana be dia be ao aminy fa ny olana kely ho iaho teo dia tsy feno ny vatsim-pianarana misy ao amin'ilay Calgary Graduate Awards. Ny manaraka indray zany mbola vatsim-pianarana any Kanada ihany dia mbola hampatsiahiviko fa efa andresana teto fa ho anareo izay manao master sy manao doctorat, maîtrise doctorat dia jereo ilay vatsim-pianarana antsoina hoe Vanier Canada Graduate Scholarships. Vanier Canada Graduate Scholarships ho hitanareo konindroy rehefa apetraka ao amin'ny tarehim-boky zany izy ity fa mitaky io ilay Vanier Canada io zany ny zavatra ataony dia miantoka ny vatsim-pianaranao mihitsy zany dia mahantoka ny fianaranao hatrany amin'ny 3 taona na 4 taona eo zany ny vatsim-pianarana izay omeny. Mandritra an'izay fotoana izay zany raha ohatra ianao zany ka mahazo an'ilay Vanier dia tena tombontsoa manokana mihitsy satria io dia vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana
kanadiana fa omeny an'ilay anjerimanontolona mitantana azy. Vanier misy R amin'ny farany, Canada Graduate Scholarships. Izay zany no zavatra mila vatsim-pianarana faharoa zany, zavatra azo angatahana. Fa ny momba an'ity Vanier ity averiko kely rehefa nolazaiko tany aloha tany izy ity momba an'ity Vanier ity zany dia ilay anjerimanontolo mihitsy no mandeha mangataka ilay vatsim-pianarana any amin'ny fanjakana. Zay ny fandehany. Ianao zany mangataka ho voaray eo amin'ilay anjerimanontolo aloha, dia avy eo amin'izay ianao mangataka an'ilay vatsim-pianarana. Fanapahan-kevitra amin'itony zany itony vatsim-pianarana itony, ilay Vanier Canada Graduate Scholarship io zany dia tsy ilay anjerimanontolo irery zany no manapaka eto fa misy komity izay misy olona maro miasa misy eo amin'ilay anjerimanontolona. Misy koa zany ny sotenan'ilay Vanier Canada Graduate Scholarship io no miaraka manapa-kevitra, satria ilay sekoly zany aloha mangataka hianatra ao zany ianao dia voaray mianatra ao amin'izay ianao dia mangataka, tsy mbola mianatra zany ianao amin'izay fotoana izay fa voaray mianatra ao amin'izay dia mangataka indray ianao zany mba hahazo an'ilay Vanier. Dia raha ohatra zany voafantina amin'ilay mpangataka rehetrarehetra ianao dia ilay anjerimanontolo indray zany no mangataka any amin'ny fanjakana hanomezana anao an'ilay vatsim-pianarana ilay hoe Vanier Canada Graduate Fellowship. Io zany dia mahatratra hatrany amin'ny 5,000 isan-taona ny vola izay omenanao, andoavanao ny saram-pianarana dia ny karakaranao ny fiainana rehetrarehetra, dia hatrany amin'ny ny vola omeny zany dia hatrany amin'ny 5,000 isan-taona mandritra ny 3 taona. 5,000 isan-taona mandritra ny 3 taona ny vatsim-pianarana izay omeny. Mbola Canada ihany. Izao indray, misy zany anjerimanontolo izay mampiasa ny teny frantsay any Canada. Io zany dia azontsika atao fikarohana mazava tsara aingana ao amin'ny Google dia mivoaka daholo zany ny lisitry ny anjerimanontolo rehetra mampiasa ny teny frantsay any Canada. Dia andraso ange andramantsika zany andramantsika anaovantsika fikarohana kely ilay izy hoe mitady anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay any Canada zany isika, dia jerentsika miditra antsika amin'ny Google dia manao an'ilay fikarohana. Eto zany université no jerentsika dia université mampiasa ny fiteny frantsay, mampiasa ny fiteny frantsay satria noho ny antony hoe tsy voafehy ny teny anglisy dia any amin'ny teny frantsay zany, zatra mety daholo zany fa tsisy olana. Ka ireto anjerimanontolo ireto zany izay francophone, ireo anjely francophone ireo zany dia misy tranokala manokana misy an'io lisitra io dia étudier dans le monde, izay no anaran'ilay tranokala, étudier dans le monde. Dia eo amin'izay zany ianao mitady hoe étudier au Canada, dia eo zany ianao manomboka mahita reto avy ireo anjerimanontolo mampiasa ny fiteny frantsay any Canada. Satria araka ny resantsika tamin'ny fandarina indray mandeha dia be dia be ny maniry handeha any Canada satria moramora kokoa zany ny fifindra-monina tanteraka raha ohatra ka mianatra any Canada noho ny mianatra amin'ny firenena hafa. Dia ho avelantsika ho ampidiriko ao amin'ilay tarem-boky groupe Zaray Mahasoa koa zany io roa io mba ahafahanareo mijery hoe aiza avy zany ireo anjerimanontolo mampiasa fiteny frantsay any Canada. Dia rehefa hitanareo zany, izay ny nahatonga ny tenenina mantsy hoe tajerena aloha zany ilay anjerimanontolo. Rehefa hitanareo amin'izay zany ilay anjerimanontolo iny dia ao amin'izay zany jerentsika ilay lalam-piofanana. Dia misy ao ilay lalam-piofanana dia ao amin'izay tsika zany no mijery tena tsy sahirana be ahako za mila vatsim-pianarana. Dia rehefa hita ilay vatsim-pianarana dia ataony fangatahana. Ilay vatsim-pianarana azo iny mety tsy mahaloa ny saram-pandahiana rehetrarehetra
dia ny atao indray dia manontany ao amin'ilay lalam-piofanana, mpiandraikitra amin'ny lalam-piofanana ihany indray zany hoe za te hianatra, za efa nanao fangatahana na hanao fangatahana mba ho raisinareo, fa ny olana zany dia tsy ampy le vola eto am-pelantanana. Zany zavatra tsy maninona miteny an'izany raha tia ampitan-dranomasina, satria na ny mpianatra teratany, mikoatra nareo teratany any Amerikana ohatra, dia tsy hoe manana vola ry zareo handoavana ny saram-pianarana, fa zareo kosa dia manana fahafahana mindram-bola, dia noho izay fahafahana mindram-bola izay no ahafahan'ny zareo mamita ny fianaran'ny zareo. Ka ny filazana fa hoe mila fanampiana isika eo amin'ny fandoavana ny saram-pianarana dia tsara atao mialoha zany, fa tsy le hoe angataka ao amin'ny ilay anjerimanontolo zany manontany hoe misy vatsim-pianarana hafa ve, satria zany raha le vatsim-pianarana omeny zany mety tsy mahampy anao, dia mitady izany manontany hoe misy vatsim-pianarana hafa ve, jerena amin'ny aterineto avokoa zany rehetrarehetra izay dia afaka mandefa email akany amin'ny tompony andraikitra koa zany ianao hoe izaho koa dia hianatra fa misy fahasahiranana eo amin'ny fahafenoan'ny vola, dia noho izany mitady vatsim-pianarana aho, na hoe inona no azonao atao ho ahy. Ireo zany dia tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fianarana aty ivelany ny fanaovana fifandraisana mifandray tsara, mifandray amin'ilay tompony andraikitra. Fa zareo moa zany amin'ny maha tompony andraikitra azy ireo izay dia zareo dia mahalala na mahita fomba afaka hamahana ny olana izay atrehantsika, na afaka ihany koa manampy antsika amin'ny fitadiavana vola hiantoana ny fianarana. Eto dia manararaotra, nisy mpianatra efa mianatra any Kanada, misy mpianatra koa aty Etazonia, misy anankiray koa any Frantsa nanontiny angavy aho hoe tena sahirana be mihitsy izay mandoha ny saram-pianarana, sahirana, ka inona no azonao atao hanampiana anay? Dia izao ny torohevitra omeko anareo, satria maro koa manoratra an'izay, tsy raha ohatra ka lasa ka tsy ampy ny vola, tsy ampy ny sakafo sy ny sisa zany amin'ilay vatsim-pianarana izay azo, torohevitra omeko dia izao. Manantona ny tompony andraikitra ilay anjerimanontolo na ilay lalam-piofanana rahanao ianao dia resao ny fiakana hatrehanao. Fa amin'ny ankapobeny mantsy ireny tompony andraikitra ireny dia mahalala zavatra betsaka izay tsy fantatsika. Izy koa mahalala hoe ary mety misy loharanom-bola izay ahafahana manampy an'ilay mpianatra rehefa tonga aty izany, ka tsy ampy ny vola ento-manana, dia tsy mahamenatra mihitsy ny manatona an'ilay anjerimanontolo, ny tompony andraikitra ny anjerimanontolo resaka ny zava-misy, dia mangataka ny mba ampiana izy ireo amin'ny fanefana vola ilaina eo amin'ny fivelomana aty ampitan-dranomasina amin'izay toerana ianarana. Tiako ambara dia izao, tsy maintsy miezaka mizatra miteny zany isika ary mangataka sy manontany, ilaina zany izay rehefa tsy hita hoe tsy ampy zany an'ilay vatsim-pianarana izay azo, dia anaovana fangatahana manokana indray zany ny vatsim-pianarana hafa, ary matetika dia ao amin'ilay anjerimanontolo iny ihany izay nanaovanao fangatahana, ao ihany no hijerenao vahaolana aloha. Rehefa tsy mahita vahaolana ao zany ianao no mifindra indray mijery any ankafa ivelan'ilay sehatran'ilay anjerimanontolo. Tapitra sahady zany izao ilay fotoana, dia mbola tsy nikasihako akory ilay vatsim-pianarana misy mandavan-taona, izay misy foana reto vatsim-pianarana reto ho an'ny olona izay te hanao maîtrise sy doctorat. Tsy tafavoaka-tsika ny resaka an'izay zany androany, fa hotoizantsika indray raha ampitso ny fanazavana an'ireo karazana vatsim-pianarana misy avy amin'ny firenena maro samihafa. Misy Kanada eto, misy Aostralia eto, misy any Angletera eto, dia mazava ho azy moa izany fa misy ihany koa vatsim-pianarana izay natao ho an'ireo mponina teratany amin'ilay firenena izay tiantsika andehanana hianatra.
Dia ny tanjontsika izany amin'ilay fanaovana fangatahana dia ny ananantsika petra-kevitra na lala-kevitra ahafahana mandresy lahatra tsara an'ireo olona izay mandray fanapahan-kevitra momba izany vatsim-pianarana izany. Izay izany ny aloha ny fandaharana androany, tapitra sahady ny 30 minitra, fa raha ampitso izany isika dia hiresaka an'ireo vatsim-pianarana izay efa manakaiky ny feam-potoana farany fandraisana fangatahana, fa ho resahako foana ilay satria misy foana ireo karazana vatsim-pianarana ireo, dia izay indray izany no ataontsika raha ampitso fa dia mankasitraka sy mankatelina anareo tamin'ny faharetana sy fanarahanareo ny fandaharana, ary rariana izany mba hahita izay rehetra tadiavina isika amin'ity fikatsahana an'ity vatsim-pianarana ity. Ny hetsika asa ao an'i Madagasikara no nanolotra ny fandaharana, namolavola azy fa ny nanolotra kosa dia Dr Jean-Luc Ravelloarmisy dia mametraka indray mandeha ny fisaorana sy fankatelemana anareo rehetrarehetra, isaorana ihany koa ny député fidèle amin'ny famelany antsika manao an'ity fandaharana ity maimaimpoana. Ny fiangaviako dia izao: mba hanome lohahevitra indray ahako izay tianareo ho adihadiana, fa tsy ho lany ity resaka vatsim-pianarana ity satria zavatra misy foana, fa mba homenareo lohahevitra ahako manorata amiko azafady hoe izao indray raha mise mba resahana na zavatra ohatr'izao indray izany mba tianay ho resahanao, dia mba ahafahako mandamina an'ilay programa dia ho ataontsika izay. Izay ary ny ela fa dia miraso samy ten'Andriamanitra, dia ao amin'ilay Facebook page Zarahay Mahasoa isika no manohy ny fifandraisana. Ezahako ny mamaly arak'izay tratra, fa dia samy ten'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Miraso tompoko samby tsara. Veloma tompoko.